telo amby sivifolo amby zato ireo mpianatra avy eo anivon'ny sekoly ambony tsy miankina izima no nahavitany fiofanany ary notolorana ny diplôme DTS ny licence taorian'ny roa taona sy ny telo taona ny anaran'izy ireo zany dia afaka hiatrika ny sehatra ny asa vetrany ireto mpianatra ireto. Nisitraka ny valakasasara ny taorian'ny roa sy telo taona ny anarana tao amin'ny Institut supérieur en informatique et en management d'entreprise na IZIM ny tanora miisa telo amby sivifolo amby zato omaly. Fotoana nanolorana azy ireo ny diplôme DTS en informatique na gestion ho an'ny nahavita roa taona na licence en informatique na gestion ho an'ny nahavita telo taona. Andiana mpianatra roa izay misalotra ny anarana hoe TAF ary kitana ity andiana mpianatra ny voaka omaly ity izay miavaka amin'ny maha tanora dia tanora ny ankamaroan'izy ireo. Ny mampiavaka an'ity fivoahana androany ity moa zany ny tena marina dia lasa metanora koa le ankizy amin'izao fotoan'izao. Akoatra ny hoe fahatanyrana eo ka eo ihany koa ny tena fifehezany tanteraka ny fahaizana satria matoa zany ataontsika hoe memitombo ny mpianatra dia maro amin'ireo orinasa izay anaovan'ireo ankizy fiofanana ny tonga dia mandray azy avy hatrany. Ny antony moa dia ny anay zany feno tsara ara-dalàna mihitsy ny ataontsika hoe fanaraha-maso ny programa mpampianarana ka efa manao fiofanana any amin'ny orinasa izy. Ankoatra avy amin'ny ministera mpiasy mpiara-miasa dia anisan'ny nanolorana ny diplôma ihany koa Andriamatoa PDG ny IZIM sy Ramatoa vadiny. Ity farany izay nankasitraka ny rehetra vinahitana ny famoahana mpianatra toy izao. Marihana fa lasa indroa isa-taona ny famoahana mpianatra ho an'ny IZIM manomboka izao fa tsy indray mandeha itsony noho ny fitombon'ny mpianatra. Anisan'ny nahazo ny licence en informatique i Kadina Mikaya ary nahazo ny mention très bien. Ny antony safidianako IZIM dia IZIM anisan'ny sekoly anankiray izay matianina amin'ny sehatra ny fampianarana ary ny diplôma zarainy eto amin'ny IZIM dia ara-panjakana avokoa ary mahazo ny équivalence. Ny sampana informatique sy gestion no misy ao amin'ny IZIM. Ny taona voalohany dia mitambatra daholo ny mpianatra fa aorian'izay vao samy misafidy na andalina ny gestion na ny informatique.